Mira firam-baovao ho an'i Jehova, mira ho an'i Jehova ary tany rehetra, mira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjena mahafaly, ambara ho any amin'ny jentilisa ny voninainy, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova, ka mendrika ho derainy indrindra, sady mahatahotra, fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, ery sy fahatsaran-tarehy no eo amin'ny fitoerany masina. Ry firenena, manomeza an'i Jehova, eny manomeza voninahitra sy ery ho an'i Jehova. Manomeza an'i Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo ankianjany. Amen. Andriamanitra be voninahitra, ianao no nanavitra anay teo anivon'ny faharatsiana izay ilomanosanay. Tonga eto anefa ianao eo anivonay, raha eo mamindrafo. Ary aoka ny voninahitrao irery ihany no hitanay sy ho tsapanay mandritra ny fotoana rehetra izay lalovanay eto amin'ity toerana ity. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mamindra-fo sy miantra Jehova, maro-po sady be famindra-po. Tsy mandahan-teny mandrakariva izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araky ny fahotantsika izy, na mamaly amintsika araky ny helontsika. Fa tahaka ny avoan'ny lanitra ambonin'ny tany, ny haben'ny famindra-pony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantran'ny ray, ny zanany no fiantran'i Jehova izay matahotra azy. Fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Amen.
Sao dia hiaraka hivavaka mandohalika isika ho an'izay afaka manatanteraka izany. Ry rainay masina tsara indrindra izay any an-danitro. Eny sahy manantona anao izahay na dia tsy mendrika aza. Maloto eo anatrehanao amin'ity sabata ity. Mangataka famelana, fanasitranana, fanadiovana eo anatrehanao izay raha eo. Diovy mba tsy ho hita eo anatrehanao ny fahotanay. Mba olom-baovao izahay mivoaka n'ity fiangonana ity. Raha eo tsy mendrika izany izahay nefa sahy manantona anao. Raha eo mamelany fahotanay, mamelany tsy fahamendrehanay. Raiso ho toy ny zanakao izahay manomboka izao ary andeha tsy hanatsiny amin'ny lalanao. Tompo, izany vavaka izany dia tonononay amin'ny vavanay fotsiny fa ianao no efa nanadio anay sy nanamasina anay. Raiso izany vavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay zanakao maty teo Kalvaria. Amen. Amen. Amin'izao sabata fahavoalohan'ny volana desambra izao dia faly tokoa izay efatra amin'ny rahavavy mahita antsika na ratsy ary ny andro dia entintsika mideran'ny tompo ka raha misy amintsika samba vao nanitsaka an'ity fiangonana eto La Salle Saint-Cloud ity dia manainga an'zareo mba hitsangana mba ho fantatry ny fiangonana rehetra ny anaranareo. Aza menamenatra tsika samitsika ihany ny eto. Misy hafa? Eny ary manana nama antsika vato izakay ny anaranao? Sandra avy any amin'ny fiangonana avy any Madagasikara izy zany faly mahafantatra ny Sandra, izy no Sandra zany dia ho fahatsiarovana ny fiangonana La Salle Saint-Cloud dia tsy ho fahatsiarovana moa zany fa ho fiarabananao tonga eto dia misy fahatsiarovana kely. Iaraka hitsangantsika mioby an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana, misaora azy mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen.
avy aminao ny arena sy ny voninahitra ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny arena sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy mampatanjaka an'izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao zahay ry Andriamanitra eo sy midera ny anaranao be voninahitra, fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy anao ihany no nanomezanay anao. Amen. Tonga amin'ny fotoana manokantsika dia ny amin'ny ampafolony sy ny fanatitra, koa azadiny koa fa misy ny fanatitra faharoa izay atao ho fanomanana ny fiangonantsika izay tsy ho ela. Amen. Raha eo avy aminao tokoa ny arena sy ny voninahitra, menao fotoana izay, menao voly izay, menao asa izay, menao fianarana izay, menao zavatra maro izay ka aterina eo anatrehanao tokoa ny ampafolony izany rehetrarehetra izany, mba ho raisinao sy akasitrahanao. Andriamanitra, misy aminay reto no mety tsy manan-katolotra, fa ianao mahalala ny fonay, ianao mahalala ny ao an-tsainay, koa ianao anie hanampy ary hijery an'ireny olona ireny. Andriamanitra, miantso manokana ny anaranao koa izay amin'izao fotoana izao, mba ianao anie hanome ny fanahy masinao amin'ny teny izay toriany l'olona Eveline sy Iaro. Andriamanitra, ianao hanoro ny molotrany mba tena teny avy aminao tokoa anie ny teny izay ho teneniny, ary ho anay izay mihaino dia ho tena mpiaino mpankatoy izahay fa tsy mpiaino fotsiny ihany. Andriamanitra, ampivo izahay mba hiaino ary ho mpianatra hanambara ny teninao manodidina anay. Dia misaotra amin'izao fotoana izao, misaotra satria tsapanay fa mbola tianay ianao ary nomenao an'izao fotoana izao izahay. Amen.
haleine. Je tous les fardeaux de ton cœur. Il est la lumière qui nous relève, qui encourage les malheureux. Il est la lumière qui éclaire quand tout devient un peu trop noir. Il est la lumière qui illumine nos espoirs. Il est la que Jésus est mon roi. Il est la lumière qui dévoile la solitude d'un point trop sombre. Il est la lumière qui nous unit, qui nous envoie pour partager cette lueur qui fait sourire et qui nous donne la joie de vivre. Il est la lumière qui brille dans nos vies. Il est la que Jésus est mon roi. Il est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière qui me fait voir au plus profond de moi. Il est la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière qui me fait croire que Jésus est mon roi. Manasa antsika rehetra hitsangana.
zao tsika dia araka hijery ny baibolyntsika ka hijery izany eo amin'ny bokin'ny salamo bokin'ny salamo fa 7 andiny fa 7 sy faraka amin'ny 70 salamo 7 andiny ny 7 sy faraka amin'ny 70 rehefa hitatsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fony mbola tsy azo pahoriana aho dia Ananiasy, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Soa ihany aho napahoriana mba hianarako ny titinao. Amen. Iara hipetraka tsika. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tom. Alors, Tom, il est très gentil comme vous, et il a 7 ans et il est en CE1. Et Tom, à l'école, il avait un jeune ami qui s'appelle Marc. Et Marc, un jour, en allant à l'école, il était trop content. Il avait un jouet, et ce jouet, il a dit « Alors, ce jouet, c'est le jouet de mon grand-père qu'il m'a donné, et c'est très, très, très précieux. » Et alors, ils ont joué ensemble, et ils aimaient bien le jouet. Et un jour, comme c'était bientôt les vacances, Tom, il voulait garder le jouet de Marc. Mais il ne voulait pas qu'il le sache. Et alors, le dernier jour, il a pris le jouet et il est parti avec pendant les vacances. Et quand Marc il est rentré chez lui, il était très triste et très fâché parce que Tom, il avait pris son jouet de son grand-père. Alors, il voulait aller chez lui pour le récupérer, mais Tom, il était parti en vacances chez son cousin avec le jouet, et son jouet, il était au fond de son sac. Et quand il est arrivé chez son cousin, quel malheur! Le jouet, il était cassé en 1000 morceaux, alors que c'était un vieux jouet très, très utile, très joli, très bien en bois. Alors, et comme c'était très dur de le réparer, Tom, il avait appris l'existence d'un Dieu avec ses parents, et il commença à prier tous les jours. Et tous les jours, il pria pour qu'il se fasse pardonner parce qu'il avait volé, parce qu'il avait cassé, et il n'avait pas dit à Marc qu'il avait pris son cadeau. Et tous les jours, il pria avec son cousin avant d'aller à la piscine, avant de jouer, de faire du vélo. Et il avait très peur. Et le jour de la rentrée, il avait peur, mais il ne voulait pas aller voir Marc. Mais Marc, son ami, et Marc, il aimait tellement Tom et comme ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu, il l'avait pardonné et il avait oublié le cadeau. Et au lieu de s'énerver, comme il s'énerve très très fort, il avait fait un gros câlin. Et donc les enfants, aujourd'hui, je veux vous partager que il faut prier et pour être pardonné, demander à Dieu d'être pardonné et de ne plus recommencer, et aussi savoir pardonner les autres. Ah ben ça, c'est un jouet surprise ancien. Misaotra ny aro napiditra ny resaka. Amin'ity maraina ity ary sika dia iresaka indray ny toy n'ilay fiovam-po voalohany izay nitranga tao amin'ny Jakoba. Asa mino aho fa tsaroanareo izay resaka tamin'ny fiovam-po voalohany izay. Miraba manokana an'ireo izay efa nanaraka an'izay ary na tamin'ny internet zany na teto, ary miraba antsika rehetra koa amin'ity maraina ity mba hanana indray an'ilay fitohizana izay efa hitantsika tamin'ny voalohany ary ho faranantsika amin'ity sabata maraina ity.
rehefa avy ny aina an'ilay fanandramany fiovam-po voalohany Jakoba dia tahaka ny zaza vao teraka izy olom-baovao dia toy izao ny filazany Mosesy an'izany toy ny tantara izany. Genesis 7:20 dia niainga Jakoba, tsy ndriko ilay teny hoe niainga, nankany amin'ny tany ny zanaky ny tatsinanana izy. Ny teny hoe niainga ary riavana dia milaza fa nahazo hery vaovao Jakoba, nandray fanapahan-kevitra vaovao izy, hanao dingana vaovao izy. Ny teny hoe zanaky ny atsinanana kosa dia enti milaza any Mesopotamia, tsy orany Kaldeanina zany, fa Hiarana, zay le anarany toerana. Araka ny hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7, 9 sy 14. Arana ary dia toerana izay nisy ny havany Abraham, havany Jakoba koa zany na havany Isaka. Zany hoe olona izay niara-niainga tamin'ny Abrahama avy tany Babilôna ho any Kanana izy ireo. Olona nandre zany sy nanaiky ny antson'Andriamanitra, saingy rehefa tonga tao arana izy ireo. Tsara tare loatra manko ty toerana ity, fa loasa eo anelanelany renirano anankiroa izy, dia ny renirano Eufrata sy ny renirano Kabora. Toerana izay hitandry zareo fa tena mahavokatra na ho an'ny fiompiana na ho an'ny fambolena. Dia tavela ny orom-ponenana tao arana ireto olona ireto. Iza moa reo havana avy amin'ny Abrahama ireo? Raha lahy ny Abrahama izy io, raita-po aminy mihitsy, i Nahora izany sy ny taranany. Nahora voalaza amin'ny Genesis 2:20, 2:20 ka hatramin'ny 4:20, dia raha lahy ny Abrahama niteraka any Betuela, niteraka any Labana, niteraka any Rebeka. Zany hoe Rebeka mamany Jakoba zany dia zafikeliny Nahora, tahaka ny mahazafikeliny Abrahama azy. Reto olona ireto dia nino an'Andriamanitra. Araka zany anarana hoe Betuela izany, zay anarany zanaky Nahora, ny dikan'io Betuela io dia hoe tranon'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 4:20, 15 sy 15, rehefa naka any Rebeka ho vadiny Isaka Eliezera, dia izao ny fomba filazany Labana sy ny rainy ho izy: avy tamin'i Jehova no nisehony zany, eto Rebeka ho vadiny zanaky ny tomponao, arak'izay nolazainy Jehova. Zany mampiseho fa olona izay nino any Jehova ireto olona izay tafatoetra, tavela tao arana ireto. Nefa koa mbola nitana ny fanompo-tsampy izay nentiny avy any Babilôna ireto ankohonana ireto. Genesis 7:17, 17, dia ahitantsika pirofo an'izany zavatra zany. Zao no lazainy Labana tamin'ny Jakoba tamin'izay fotoana izay: nijery sy kidy aho. Ao anatin'ny fonoteny dia hoe namantatra. Nijery sy kidy ny Andriamanitro aho. Andriamanitro io Andriamanitra io amin'ny teny frantsay dia au pluriel, amin'ny teny gasy moa tsy misy mariky ny amarona, tsy misy hoe S na X, fa ao amin'ny teny frantsay izy dia maro avec un X. Dia nijery an'ireo andriaman'ireo Labana. Dia hoy Labana: laza tamiko ireo fa ny Andriamanitra ao ry Jakoba no nampananahy. Ho hitantsika aoriana kely ny resaka mikasika an'izay. Zany mampiseho fa sady nanompo an'Andriamanitra zany ireto ankohonana ireto, no nanompo koa an'ilay Andriamanitra tsy izy. Raha bangotsika zany zay dia izao: harana dia toerana zay ny fangaroaroan'ny tsara sy ny ratsy, ny maloto sy ny madio, ny masina sy ny tsy masina, ny finoana n'Andriamanitra sy ny finoana ny sampy. Raha alaontsika sary zany dia manana endrika ilay antsoina hoe izao tontolo zao ity arana ity. Dia hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 7:10, 15, ao amin'io zao tontolo zao io no ahitanareo an'ilay ratsy, ilay ratsy devoly zany na Satana.
ao amin'io zao tontolo zao io ao amin'jaona toko fainina ambiny folo andiny fahatelo amby telopolo no ahitanareo ny fahoriana zany lay arany zany lay sariny zao tontolo zao ajoro ho tafajoro ao am'zany arana zany ve Jakoba ilay zaza vao teraka ilay olo mba hovao ny ainga Jakoba hoy misesy nandray hery vaovao izy nanana teny fikasana vaovao izy vao teraka nefa izy ajoro ve izy zao ny voasorotry ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny faharoambiny folo tandremo fa rehefa mijoro tsara tandremo fandrao lavo andeha rerahantsika ny fizotry ny fiainan'ny Jakoba tao amin'io zao tontolo zao harana io Genesis toko fahasivy sy ny toko fahatelopolo dia ahitantsika an'izany fiainan'ny Jakoba tao arana izany zavatra roa loha mivaingana no hita tao amin'io toerana zao tontolo zao io voalohany dia ny resaka fanambadiana rehefa nitoetra ray volana teo amin'io toeran'io izy tao amin'ny Labana anadandreniny dia hita ny Labana fa zatovolahy mahazoto miasa mity ty zatovolahy ty mahay miasa azo atao tsara ny miara-miasa aminy makazo mpiara-miasa dia hoy Labana tamin'ny Jakoba Genesis toko fahasivy amby roapolo andiny fahadimy ambiny folo inona no karamanao dia namaly Jakoba andiny fahavalo ambiny folo ary satria Jakoba tia Andraely zanany faravavy dia nanao hoe hanompo anao 7 taona azoko Andraely fanimpona antsitrapo nahoana ny 7 taona tsy teniteny foana io Jakoba ry havana zanaka mpanan-karena Isaka dia mpanan-karena kanefa rehefa tonga teo anatrehan'ny Labana izy dia tena ihany ny mba nananany kanefa hampakatra ny zanany vavy zanaky Labana vavy atao ahoana satria ny fomba dia izao tsy maintsy manolotra zavatra ho an'ity rafozana ity sy ho an'ilay zazavavy zay hampakarina tsy nanana nefa i Jakoba fitafiana teny aminy fitafiana efa rotiky ny dia tsy mba tahaka ny tamin'ny androny Isaka sy Rebeka ity fampakarana ity Isaka sy Rebeka dia nivokika mihitsy Eliezera tamin'ny rameva sy ny sisa tamin'ireo fitafiana sarobidy firavaka sarobidy volamena volafotsy hatramin'ny rameva hatolotra n'ilay zazavavy Jakoba tsy nanana afa-tsy ny fitafiana teny akodiny sy ny tehina koa rary ny ary ny fanomezatoky fa mba hahafahana manolotra n'ilay dot amin'ny teny frantsay izay lazaiko izay dia hanao asa mandritra ny 7 taona izy zavatra faharoa koa nefa dia izao ny fidin'io 7 taona io Jakoba mba hialokalofana aloha any arana eo ambany saokany Labana sitrany ahay mba adininy Esau lay fahatezerana ao anatin'ny 7 taona ve dia tsy ho adininy Esau zany fahatezerana amin'ny Jakoba izany dia mba izay zany nitetika tao an-tsain'ny Jakoba hoe sitrany ahay sady miasa mahazo vady no voavela koa ny fahotana tamin'ny Esau dia nanaiky Labana satria hitany fa tombontsoa ho azy zany 7 taona gratuit zany dia tombontsoa ho azy ny eritreretiny dia nanaiky izy kanjo ry havana rehefa jerentsika lay toy ny tantara voafitaka Jakoba voasarivotry ny teniny Jakoba satria rehefa tonga lay fotoana ampakarana an'ilay zazavavy dia nasolo an'i Lea Rahely Genesis 7 amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo voasoloky izy voafitaka izy satria vehivavy zay niara-tsykombakomba tamin'ny ray ny tia atolotra azy ity ngamba mety ho tia azy koa Lea fa zany ny tao an-tsain'ny Jakoba na mitaka ny rainy sy ty vehivavy atolotra aty na izany aza dia mba nisy feo ny feritreretana ny tamberina tao an-tsain'ny Jakoba lay firaisany tsy kombakomba tamin'ny reniny ilay nisolokiny any Esau ilay laingana taony tamin'ny rainy
rehefa aka nitsodrano izy nytamberina tao an-tsainy zany dingantsika iny fa voatery ny asa 40 taona Jakoba vao nahazo fahafaham-po tamin'ilay vehivavy zay tiany loatra ankehitriny de tsy fitaovana intsony tsy fitiavana intsony no itiavana an-Rahely fa nanjary lasa karama Rahely nanjary lasa varotra Rahely ry havana ny fitiavana ny fototry ny fanambadiana fa noho ny filana arena de nanjary ny vadika ho fototry ny vola ny fanambadiana zany no hita eto am'ty zao tontolo zao ity lasa hitambarotra isika vehivavy ary hitanareo any publicité rehetra fa misy vehivavy foana ary atao tsara taresy manitona satria varotra ny famahofao tao amin'ireo tokantrano io ary na de olo tiana aza ny fifanendrikendrehana hita teo amin'ny Adama sy Eva koa ny zany rehefa latsaka tao amin'ny fahotana tao Edena izy mivady ny fanendrikendrika de hita tao amin'ny Jakoba hita tao amin'ny Lea hita tao amin'ny Rahely zany hita tao amin'ny tokantrano io ny fanakianana n'Andriamanitra hitatsika tany amin'ny Genesis koa zany any amin'ny fiandohan'ny fiainana fa i Adama de nilaza tamin'Andriamanitra hoe ny vehivavy zay nataonao no nahatonga an'izao zavatra izao de hoy Jakoba tamin'ny Rahely Genesis 7:1-30 tsy Andriamanitra aho ka mahamomba anao mafy zany vehivavy azo pahoriana izy satria tsy mba niteraka ny tata amin'ny Lea nefa nahazo teny izay ny varaontsana teo anoloan'ilay fitiavany Rahely azy hita tao amin'ny tokantrano io ny fifanolanana ny ady ny fiahiahina ao amin'ny teny malagasy de misy izay fatra-piahiahy mpamosavy de tahaka an'izany ny fiainana ny ainany Jakoba tao amin'izany tokantrano nisy famitahana izany ny analefaka tao amin'ny Jakoba ry havana nylay fepetra ny fizokiana hoe tsy anambady afa-tsy vehivavy tokana zavatra hitany tao amin'ny tokantrano ny alany zany tao amin'ny Rebeka sy Isaka tsy mba nisy vady 3 fa i Rebeka ihany ny vadiny Isaka ary rehefa tsy nananjanaka Rebeka ao amin'ny Genesis 5:20 nandritra ny 20 taona tsy nananjanaka Rebeka de zao ny voalaza ny soratra masina ny vavaka ho an'ny Rebeka Isaka tsy nanao izy hoe nga Andriamanitra tsy nanao izy hoe inona ny antony zao fa ny vavaka ho an'ity vehivavy vadiny ity no ilay fitiavana azy de noen'Andriamanitra izany vavaka izany de nomeny azy mirahalaakambana i Rebeka sy Isaka fa tsy mba toy izany Jakoba ry havana novadiny avokoa na Lea na Rahely na ny ankizy vaviny anankiroa de niterahany 12 nefa tsy nisy fitiavana intsony tao aminy ny analefaka izany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany toetra na amoehatra toetra na amenatra no nananany Jakoba tao amin'io zao tontolo zao io ry havako ny fitiavam-bady na lehilahy zany na vehivavy rehefa tafahoatra loatra de manova koa ny ara-panahan'ny olona anankiray loza tamin'ny Adama ankesany loza tamin'ny Abrahama zany loza ary tena fahoriana tamin'ny Jakoba izany niteraka korotatsaina niteraka fisaraham-bazana tao amin'izany rehetra izany de nararotiny Satana ny dirany Labana nampiasainy mba hahazo any Jakoba ho haza de hoy ny apôstôly Paoly 7 amin'ny Romanina 9:7 tsy ny tsara zay sitrako no nataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako indrisy olo mahantra iza no nafakay amin'ny tena nyity fahafatesana ity ry havana tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy rery ihany latsaka tao anaty fandrika Jakoba olana izay tsy voavahany velively zao no mamatotra azy tsy resaka fanabadiana ihany nefa mety mahatonga atsika voafatotra ry havana tsy izany ihany io tsy izay ihany mampisavorivory atsika fa misy zavatra hafa koa izay amabony Satana atsika ilay ratsy eo amin'izao tontolo zao ny fihinana ny fisotro ny fitafy ny fianarana ny asa izay jeren'ny masotsika izay enoitsika izay kasitsika izay vakitsika izay aleatsika
sy ny sisa eo mandrakariva lay ratso jesosy tandremo fa rehefa azony sarotra ny miala azony devoly Jakoba ny fifatoantsika rehetra de mety ho tahaka ny zany koa antanitsika fotoana be dia be ny ara-panahy de manjary lasa ankilabao andanitsika vola makarena andanitsika rondoa farany de lasa ny fanahy masina miaina tsikelikely ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zao nolazainy Kristily havana afoy zo marika toko 10 andiny 7 sy ny andiny 7 de hoy izy hoy Jesosy izay mahafoy trano rahalahy anabavy ray reny zanaka tany sainy Jesosy dôly zay eto am'zao tontolo zao noho ny filazantsara handray zato eny izy ankehitriny fa rahatr'izay izy de hanana fiainana mandrakizay kanefa lioka toko 4 andiny 7 izay tsy mahafoy de hoy ny filazan Jesosy ny toyiny tsy azo ekena ho mpianatro zao ny voalaza rehefa any amin'ilay fampakarambadiny zanak'ondry tsy fantatro izy tsy haiko olona io tsy mahalala azy aho miala amiko ianareo hoy Jesosy inona ary mba safiditsika eto am'ty zao tontolo zao ty Jakoba de tsy nanana safidy tsara intsony inona no ataony iankinany mandrakizay tsika ny safidy zay raisitsika zavatra faharoa de izao ndray teo amin'izao tontolo zao io resaka filankarena fitadiavana Hebreo toko 7 andiny 15 de zao mitorohevitry ny apôstôly zay nanoratra an'izany boky ny Hebreo zany aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ataoko anaty fonteny aoka tsy ho amin'ny fitiavan-karena ny toetsainareo fa mianina am'izay anananareo Satana ry havana de nihevitra fa izy ny mpanan-karena indrindra miambo izy fa azy ny zavatra rehetra de nolazainy tamin'i Jesosy zany rehefa nalay mpanahy Jesosy tao orinany batisany Mateo toko 4 andiny 7 sy ny 7 de hoy izy naneo azy ny fanjakana rehetra am'izao tontolo zao mba amin'ny voninany de nanao tamin'i Jesosy hoe izy izao rehetra izao homeko anao raha iankohoka eto anatrehako ianao ny ambo-panan-karena azy zao tontolo zao ilay ratsy de nampidiry ny Satana tao amin'ny labana koa zany eritreritra fitiavan-karena zany Genesis toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny 7 navery ny labana tamin'ny Jakoba indray lay fanontaniany tamin'ny voalohany tonoa ny ary ny karamanao naka fanahy any Jakoba izy de rafitra Jakoba hifampiraharaha amin'ity olona izay manana teknika ho amin'ny fahitana arena ity lay rafozany nefa io rafozany io de sady fetsy no mpanambaka tsy matahotra mivadika ny fanekena na de eo no eo ary hanao afera Jakoba ataoko anaty guillemets lay afera tsy haiko le filaza zay miteny gasy fa efa mahazatra ny gasy koa no hoe afera hanao afera Jakoba latsaka ao anatin'ny fandrika indray zao Jakoba de no amafisy ny labana fa mety zany fanaovana afera zany satria araka ny sikidy dia ianao mihitsy ny tena ambinina de manaraka anao aho langolango zany ry havana dokadoky zany fandrisehana ny Jakoba hanao afera de zao mitetiky Jakoba ary fa latsaka atao izy ny ondry sy ny osomara ny sada ny mainty ny manandoko rehetra de ho an'ny Jakoba satria mpiandry ondry izy fa ny tsy mara ny tsy sada ny tsy mainty any labana no zarainy Jakoba sy netreretiny tsara ireto manana loko reto de matanjaka
biby matanjaka, ireto kosa biby malemy, alao reo hoan'ny labana. De nanaiky labana, mety zany. Kanefa ny androtriny ihany, de nalainy labana reo ondry manana loko, ny osy manana loko, ny sada, ny mara, ny mainty. De nalainy reo Jakoba tamin'izay fotoan'izay de lasa andeha hijery ny ampianahany any amin'ny toerana hafa, nalainy reo de nomeny ny zanany. Ny ray hevitra tamin'ny labana ny ankohonany manontolo hambotry any Jakoba. De nampandehanina reo ondry reo antanandraso lavitra ny Jakoba, izany ondritsika izany sy reo sada sy mara sy mainty. De rehefa niveriny izy, Jakoba de hitany fa niena le izy tre. Anakaiza daholo reto mara sy sada sy mainty. Fantany fa i labana no nahaka azy. Tetiky labana de zao ampidirina ao anatin'ny perta i Jakoba. Faty antoka. De tonga tao amin'ny Jakoba zao eritreritra zao. Andeha ampiasaiko ny fomba mampanao. Lay fanimpona tahaka ny nampiasan'ny Lea ody fitia no ampiasaiko koa. Lea de nampiasa ody fity, ny plante tao hoe mandragora. Mba hitiavany Jakoba azy. De hoy Jakoba hoe mba ampiasaiko koa ny lozy, ny popoka, zava-maniry reo hazo, ny platane, Genesis 7:7. Ary tao naomby lay izy, nandaitra lay ody nataony Jakoba. Fa rehefa mahita an'ireo zava-maniry reo reto biby reto de misy firaisany. De mitombo zany ny ondry, ny mara, ny sada, ny mainty, sy ny sisa, ny an'i Jakoba. De gaga be labana. Ahoana ary zany afera zany, tao tsy mandeha aty aminahy. Tsy azoko, tsy mahita tombotsoa zany. Fa ahoana ary zany afera zany. De zao ny lazainy Genesis 1:3, andininy faharoa. Hitan'ny Jakoba ny tarehiny labana, fa tsy mba miramirana taminy tahaka ny taloha izy. Tonga tao an-tsainy Jakoba rehefa mijery an'ity rafozany izy, fa mety afara amin'ny famonoana azy zany. Ry havana, ny fanaovana fera dia mifangaro amin'ny afetsifetsena. Mifangaro amin'ny akingana maizina. Mifangaro amin'ny asa maloto. Zany no eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary tsy mahagaga raha misy firenena matanjaka, misy firenena malemy, misy ny mandro fotsy, misy ny voky mitritritra, misy ny tsy manana, mahatra, ary misy ny manambe. Satria zany no eto amin'ity zao tontolo zao ity. Misy ny tsy rariny, misy ny tsy fahamarinana. Lay vavaka nataony Jakoba tany amin'ny fiovam-po voalohany, nanao hoe ome hoahy Andriamanitro, ny osotrotro, ny hoanitro, ny hotafiko. Dia nataony Jakoba tamin'ny alalan'ny tenany samy rery. Zany no tantarainy tamin'izy mirahavavy, Lea sy Rahely, rehefa nitsoka nandositra izy reo. Mbola hitantsika indray zay. Fa niteny tamin'izy rovavy izy. Fantatra reo mirahavavy tsara fa ny fananana hitanareo reo dia tamin'ny heriko. Genesis 1:3 no ilazany Jakoba an'izany, tamin'ny heriko. Kanefa voafitaka ihany izy. Kanefa voasoloky ihany izy. Satria teto amin'ity zao tontolo izao ity. Teo amin'izay fotoana izay indrindra, rehefa tonga saina Jakoba, Genesis 1:3 de nampiasain'Andriamanitra izany sainany, nitselatra tao amin'ny Jakoba izany. Ampahiratana ny masony, ampahitany ny zava-marina amin'ny fiarahanana amin'Andriamanitra. De zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Jakoba, mody ianao, any amin'ny tany ny razanao, hobanao aho. Zany hoe miala ao arana ianao, mivoa eo amin'io toerana misy loza io. Zany voalaza amin'ny Apokalipsy 9:12-14, mivoa eo aminy ianareo ry oloko. De tapa-kevitra ny lehilahy. Zany ny fiandohan'ny fiovam-po voalohany. Niainga avy teo amin'ny toerana izao tontolo zao io. Genesis 1:30, 7:10, 2:20, de naverina indray lay matoa-teny hoe niainga Jakoba. 1:20,
ary tsy niainga ny lasilasy na ny daoaoa na ny taredretra fa niainga nandositra ny azakazaka raha zay ny titsika olazaina tsy ny taredretra kanefa ry havana tsy avela ny satana ho afabela ny olona izay niaina teo am'izao tontolo zao ka hanana fiovampo handositra sy hiala Genesis 2:3 andininy 7:20 de hoy izy noenjehiny Labana indray niaraka tamin'ny havany rehetra ny rongorongo Labana tsy izy rery fa netiny tso reo havany rehetra saingy niditra antsehatra Andriamanitra hananatra ny Labana hananatra ny ty fahavalo ity Genesis 2:30 andininy 4:20 ry havana izao no tsy n'Andriamanitra amitsika Matteo 5:7 aza mihary arena ho anareo eto tany izay misy kalalao misy harafesina manimba misy mpangalatra misy mpanamitrano sady mangalatra ny kalalao de bibikely anankiray insecte izay maloto tsy fihinany ao anatin'ny biby maloto dia rehefa mitsabaka zavatra anankiray io biby maloto io de voaloto avokoa izay rehetra voatsabaka tsy misy an'izany raha ohatra ka enoitsika ny antson'Andriamanitra ny mpangalatra de mazava ho azy maka zay tsy an'ny tenany izy izay sasaranao de lasany fa zao no lazainy Jesosy Matteo 5:20 miaria harena ho anareo any an-danitra any tsy mba misy kalalao tsy misy mpangalatra tsy misy mpanamitrano tsy misy arafesina Timoty 1:7 de hoy zay raha latsaka ao amin'ilay fakapanahy iny sy ny fandritry ny arena ianao 10 mandosira ary zany nataony Jakoba nandositra izy fantany fa tena tsy ho afaka mihitsy am'izany haza anaovan'ny satana azy zany nandositra Jakoba ary tsy izy rery fa nentiny tso ny ankonany rehetra fisarahana tanteraka tamin'ny arana tamin'ilay zao tontolo zao no ny afarany zany fandosirana izany ry havana fiafarana mahafinaritra ny laozany iarana ary zany lay fiovampo zay tena ilaitsika atao andao andositra an'izao tontolo zao zao ny fampanantenana hita tao amin'ny Jakoba rehefa nanapa-kevitra toy izany izy Genesis 4:30 de nalefa n'Andriamanitra ny anjely arovan'ny anjely de nisy anjelyn'Andriamanitra nitsena azy ny akompagné azy niaraka taminy nampahery azy ny zotra niaraka taminy teo am'izany fandosirana an'izao tontolo zao zany nitarika azy de miverina atao tsaiko ny sary nitaritany anjely any lota menakavy hiala atao Sodoma sy Gomora notaritiny aingana nosotony ny aza mba tsy hitaredretra ry havana ny zavatra fahatelo hita teo amin'ny fiainan'i Jakoba ary tena zava-dehibe loza raha ohatra ka tsy misy fanapahan-kevitra de ilay loza mitatao hifanatrika amin'ny Esau izy zao alohan'ny idirana ao amin'ny tany Kanana hifanatrika amin'ny Esau izy Genesis 4:7 de nilaza ny plaza aindro avy hitsenanao Esau mitondra 400 lahy Labana sy ny havany mba ahany fa Esau miaraka amina 400 lahy tsy Esau ihany zany zao ny fahavalo fa misy 400 koa fahavalo miaraka amin'ny Esau zany ny tao an'eritreritra Jakoba andiny fahavalo ao amin'ny 2:30 io de zao ny filaza an'ilay izy natahotra indrindra Jakoba poritra de poritra hatramin'izay Genesis 7:20 ka hatramin'ny 2:30 tsy ahitanao Jakoba mivavaka tsy ahitanao an'izany namerina namaky ny 3 inefatra so de diso zany lazaiko zany tsy ry havana tsy mahita ny Jakoba mivavaka ao amin'ny Genesis 7:20 ka hatramin'ny 2:30 fa manomboka eto tena ny vavaka rehefa poritra de poritra lay teny vakitsika teo Salamo 7:100 andiny 7:20 de rehefa tsy azo pahoriana aho
dia nany Asia. Adiniko satria taona afinaritra ihany ilay tao amin'izao tontolo izao. Fa eto poritra tena azo pahoriana aho. Tena nivavaka Jakoba. Ndao raha tsika nivavaka nataony. Genesis 2:7-10. Natsaon'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra Abrahama raiko. Andriamanitra Isaka raiko. Dia Jehova. 1:1. Dia nitsotra Jakoba. Nibaboka Jakoba. Tsy miendrika ny famindramponao aho. Ny famarinanao. Zay nataoko taminao. Tsy mendrika. Tsy manana kely akory. Fahatsarany. Tsy ny avokoa izay rehetra nataoko. 2:12. Vonjeo aho. Tsy misy intsony tao amin'ny Jakoba. Ilay izaho. Ilay nitantarainy tamin'izy mirahavavy. Ny heriko. Ny fahasalamako. Ny fananako saina matanjaka. Ny hafetsifetseko. Tsy izany intsony tao amin'ny Jakoba. Olombery aho. Mila vonjy aho. Mila hery mahavonjy aho. Olondresy aho. Satria nahoana matahotra ny Esau aho. Nahoana izy no matahotra ny Esau? Satria tsy misy fifamelan-keloka. Tapaka 20 taona izao ny fihavanana tamin'ity rahalahy ity. Kambana 20 taona lasa zay. Nefa ankehitriny tsy maintsy aona aminy aho. Matahotra azy aho Andriamanitra. Sakana goavana riavana. Aloha ny idirantsika ao amin'ny tany Kanana ny lanitra. Tahaka ny idirany Jakoba ao amin'ilay Kanana izay nampanantenany. Misy ny ray aman-dreniny. Izany tsy fisian'ny fifamelan-keloka izany. Ary natahotra koa izy satria ratsy ny nataony teo amin'Andriamanitra. Natahotra ny atezeranao aho Andriamanitra. Famelan-keloka atao amin'ny rahalahy. Kanefa tsy natao. Atao ahoana no ahazo ny famindrampon'Andriamanitra. Matotoko 7:7. Dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Na inona fehezinareo ety ambony tany. Nataonao bouquet ve ny alahelo tamin'ilay ranada io? Nataonao bouquet no fehezinao amboara ve ny nataon'ilay vady taminao? Ny nataon'ilay zanaka taminao? No tehirizinao ve zany? Raha fehezinareo zany dia ho fehezina koa any an-danitra. Mbola toy izany Jesosy anefa la izy. Fa raha vahanareo zany dia ho vahana koa zany any an-danitra. Riavana. Ilay fahadisoana natao tamin'ny rahalahy, tamin'ny rahavavy, tamin'ny vady, tamin'ny zanaka, tamin'ny mpiara-miangona, tamin'ny mpianaka, tamin'ny mpiara-miasa, tamin'ny mpifanolo-bodirindrina, tamin'ny mpiray firenena. Mbola tanatsika ve zany? Mbola fehezitsika ve zany? Hoy isika hoe tsy avelako mihitsy, tsy adiniko fa mafy mihitsy nataony tamiko tamin'ny fotoan'iny. Mbola tsy miavana ve sika? Mbola fikiritsika ve reny? Mbola voatahiry ao am-potsika ao ve zany? Satria maharary mihitsy nataony aka. Tsaroko mihitsy zany. Ary za raha teo manana ny rariny. Tsarovy riavana. Fa izay tsy avelantsika dia ho voatahiry ny boky ny lanitra. Hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana antsika. Koa tsy maintsy averina ary ny fihavanana amin'ny fomba rehetra mba hahita fity hoy Jakoba, mba hahazo fity hoy Jakoba. Nampiasainy ny teny fampihavanana. Nataony Jakoba zany. Rehefa naniraka andreo mpanompony izy, dia hoy izy mantsy andreo mpanompo reo, lazao amin'ny Esau rahalahiko hoe hitompoko lahy rehefa miteny aminy ianareo. Ary lazao koa fa ny mpanomponao Jakoba zany ny tiany lazaina amin'io. Nataony tamin'ny teny zany. Nataony tamin'ny fanomezana zany. Ary ny fanomezana io tsy izay tsy voatsirambony tanana, fa nofantenana mihitsy. Nofantenana. Nisy amam-polony ny sasany, nisy aman-jatony ny sasany. Dia nampahatsiahy ihany ilay nataony Zakaiosy teo anatrehan'i Jesosy zany fietsika nasehon'i Jakoba zany. Hoy izy, honerako avy efatreny izay nalaiko tamin'ny fanambakana. Luka 7:7-9. Tsy maintsy atao na teny na asa
izany fihavanana izany. Ahomby ve Jakoba? Ahoana no vokany? Tao toizantsika ny tantara. Nila nandinika Jakoba. Nila nitoetra irery izy hivavaka amin'Andriamanitra. Nandritra ny alina ray manontolo hoy ny voalazan'ny Genesisy. Dia nandany an'izany fandinihan-tena izany Jakoba. Nandany an'izany tamin'ny firesahana tamin'Andriamanitra izy. Eritrereto hoe ilay fo, ilay saina, voadona ny fahoriana tany arana, tsy afaka mahita mazava intsony izao, ary zany no asehon'ilay alina voasoratra ao amin'io Genesisy io. Izay mihetsika rehetra, tao fahavalo avokoa. Misy misaosao any, mierikerika Jakoba. Tsy concentré tao amin'ilay fandiniana izy. Satria ao an-tsainy ao, ahoana, ahomby sa tsy ahomby. Indroary tao anatin'io alina io, dia nisy lehilahy anankiray. Soritako indray izy, tsindriko. Lehilahy anankiray. Nifanatry tava taminy, face à face. Iza indray ty olona anankiray ty? Fahavalo ve ty? Izy ty manelingelina, efa mba manomboka ao amin'ny fandinihan-tena, concentration a, iza indray ty? Mitady hamono angamby ty. Dia noraisiny Jakoba ny hery sisa rehetra. Noraisiny tamin'ny tolona ilay lehilahy anankiray. Izay tsy fahavalo velively. Tolona izay tsy kilalao io a. Tena korakoro mihitsy nataony Jakoba tamin'ity lehilahy anankiray ity. Ambony, ambany. Nisobovoka ilay lehilahy izay tsy fahavalo akory. Tsy meloka akory. Tsy olona tsotra, tsy anjely. Dia hoy ny mpaminany izy Osea amin'ny tantaran'izany. Osea 2:12, 4 sy 5. Nitolona tamin'Andriamanitra. Eny, nitolona tamin'ilay anjely alehibe ny nanoratany azy. Ka nahery nitomany izy sady nifona taminy. Dia nilaza tamin'i Jakoba ilay lehilahy anankiray izay nitolominy. Fa tsy mitolona amin'olombelona ianao izy. Fa mitolona amin'Andriamanitra sy tamin'ny olona. Genesisy 4:13-7. Tsy iza ilay sady Andriamanitra no olona. Tsy iza izany fa Andriamanitra tonga nofo, tonga olombelona. Tsy iza izany fa Jesosy mihitsy. Jaonina 1:4. Zany ry havana ilay Jesosy tsika. Tonga eto izy hitolona miaraka aminao. Amin'ny fialanao, amin'ny fahotany io. Tsy mamelanao ho voasarony ny eloko izy. Tsy mamelanao ho voasinto ny fahafatesana izy. Zany ilay Jesosy tsika. Dia nifampiresaka rehefa nahazo an'izany resaka izany Jakoba. Nifampiresaka tamin'ity lehilahy anankiray ity izy. Fa ho resy izy zany. Ho resy zany Jakoba. Satria Andriamanitra ty hitolomany ity, tsy haresy mihitsy an'Andriamanitra izy. Ary nasehon'Andriamanitra tamin'ny hery maha-Andriamanitra azy, no teny reny teo amin'ny fotopeny Jakoba, dia nikotringa izy. Kanefa nafinaritra dia izao, no tazolony foana ihany, ny tanany tsy ny va. Ny tanany Jakoba tsy ny va. Fa na dia nikotringa azy izy, dia mbola voatazony ihany ilay nitolomany. Dia nifampiresaka izy. Eo amin'ilay vatany izay efa nikotringa. Dia nifampiresaka Jesosy sy Jakoba. Zao nolazainy Jesosy taminy. Iza moa ny anaranao? Dia namaly Jakoba. Jakoba no anarako. Hozy izy Jesosy. Tsy Jakoba zany ny anaranao. Manomboka izao tsy zany tsony. Na dia nikotringa aza Jakoba. Na dia nitondra teo amin'ny vatany aza ny faharatsiana ka naharesy azy. Tsy nisotranin' Jesosy izy. Fa navelany handeha tamin'izao. Fa izao nolazainy Jesosy taminy. Atao hoe Israely no anaranao. Amin'ny Apokalipsy 1:20, tsy mba hiditra ao amin'ny tanàna masina izay tsy masina. Izay manao vetaveta.
izay mandainga fa izay voasoratra ao anatiny boky ny fiainana izay an'ny zanak'ondry irery ihany. Nafindran Jesosy avy tao amin'ny boky ny fahafatesana ny anarana Jakoba dia nafindrany nakao amin'ny boky ny fiainana. Fafinaretana manao ahoana ho an'i Jakoba. Assureny Jakoba fa voavela ny elony. Ary zany mihitsy nangatahany tamin'i Jesosy. Omeo antoka ary aho fa navelanao ny eloko. Dia niporofiny Jesosy taminy. Nafindrako amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Ry havana. Tsy Jakoba irery ihany nahazo tombotsoa tamin'izany famindranany anaranao amin'ny boky ny fiainana izany. Fa nahazo tombotsoa tamin'izany avokoa ireo zaza izay naterany tao amin'izao tontolo izao. Ary isika koa, zay voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 7:7, tsy ireo ihany no Israely hoy ny apôstôly Paoly, fa isika koa dia mba nantsoina ho Israely. Noho ny amin'ilay tolona nataon'i Jesosy, nataon'i Jakoba azafady. Genesis 2:13. Mahafinaritra ny fomba filazan'ny fiafaran'ny tantara. Niposaka tamin'ny Jakoba zany ny masoandro. Jesosy ilay masoandro ny fahamarinana izay nitolona niaraka taminy mba hialana amin'ilay fahafatesana. Niposaka tamin'i Jakoba ny masoandro. Dia tonga ny maraina. Lay maraim-baovao. Lay maraina izay nisy fandresena. Afaka miaona amin'ny Esau izao. Vonina angataka famelana. Vonina amin'ny fifamelan-keloka. Dia inona nataon'i Jakoba? Genesis 7:7. Nandeha teo alohany izy rehetra izy. Izy rehetra eto dia ireo ankonana, ireo mpanompo sy ny sisa. Tsy ny alokaloka tao ambady. Teo aloha dia nataony hoe andany ianareo dia zay atoriana. Na hoe ianareo no solovaika any akalana. Tsy zany nataon'i Jakoba. Fa zaho no eo aloha. Zaho izay nanao ny fahadisoana tamin'ny Esau. Ary zaho izay nahazo ny antoka avy tamin'i Jesosy tao anatin'iny alin'iny. Fa navela ny eloko. Ary niditra an-tsehatra tao amin'ny Esau koa izy. Ry havana, rehefa misy fifanatrehana, tsy fifampitsikerana akory, rehefa tonga izay fotoana ifanatrehana amin'ny fifamelan-keloka izay. Tena adin'ny Jakoba zany. Tsy natahotra izy. Ary jereo tsara ny zavatra nataony. Ny ankohoka impito mandra-pahatongany teo anatrehan'ny rahalahiny Jakoba. Fanetreteny, fandavanteny, foana lay avonavona, lay toetra ny devoly, foana. Tsy nisy tsony zany. Zay lay fandolehana impito. Impito dia mampiseho ny isa fahatanterahana. Tena tamin'ny fony mihitsy. Fiovampo goavana. Genesis 3:4. Tsy amolotra fotsiny fanarahana asa lay fifamelan-keloka. Inona ny asa nataony? Dia eo amin'io 4 dia misy verbe, misy matoateny d'action, misy verbe d'action, misy zavatra izay atao. Zao ny voasoratra ao, niazakazaka, nisakambina, namihina, nanoroka, ary samy nitomany. Fotoritory sy mangorakoraka ry havana. Tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Resiny zany Andriamanitra. Tena teo amin'ny toerana nisy an'i Jakoba izy. Tiany amindra fo amin'ny Esau sy Jakoba. Nivaha teo amin'izany famirampo zany ny fahatezeran'Andriamanitra. Fotoritory sy nangorakoraka. Tsy navelan'Andriamanitra amin'izao. Fiafarany zany fifamelan-keloka izany dia izao. Genesis 7:10. Nahita ny tavanao aho i Jakoba. Tahaka ny mahita ny tavan'Andriamanitra satria efa sitraka ao aho. Zava-dehibe zany mahita ny tavan'ny rahalahy izay nanaovana fahadisoana izany. Zava-dehibe zany mahita ny tavan'ny zanakao izay nanaovanao fahadisoana izany. Ny mpivady izay nisaraka noho ny amin'ny asan'ilay ratsy. Zava-dehibe. Fa tsy mahita intsony ny endriky olona io ho fahavalo, ho devoly. Indray sika rehefa mahita an'ilay olona ka mbola mitahiry an'ilay atezena dia mangarika. Mievite. Fa ny an'i Jakoba eto dia nisy fiovampo tahaka ny nahita ny tavan'Andriamanitra izy.
rehefa vita ilay fifamelan-keloka ry havana ry mpiaino ajainy hiditra ao mikanana ny lanitra isika enta mavesatra ny tsy fifamelan-keloka tsy afahantsika mandroso zany zao ny voalazan'ny Hebreo 12:7-8 miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ao amin'ny mpianakavy zany mety miseho zany ao amin'ny mpianaka zany ao amin'ny mpiray-tam-po zany ao amin'ny mpivady zany ao amin'ny mpiara-miangony zany ao amin'ny mpiara-miasa izany ao amin'ny mpifanolo-bodorindrina ao amin'izay niara-ny fisarahana sy ny ady noho ny asan'ilay ratsy miezah zao ny fotoana hitadiavantsika an'izany fihavanana izany andeha hiverina amin'ilay fitiavantsika voalohany nahitantsika n'ilay rahalahy ho tavan'Andriamanitra namoronan'Andriamanitra azy omeko endrika tahaka ny ahy izy andao hiverina ho amin'izany raisika raha tsapanao fa mbola tsy nanao zany dingany zany ianao dia tadidio fa hoenta mavesatra ary tsy ho tafiditra ao amin'ilay tany kananany lanitra anafaingana ny diantsika ny fifamelan-keloka ry havana ary tsy hoe faingana fotsiny dia fa hiditra ao amin'ny fitsaharana ao amin'ilay fiadanana izany ny dikany hoe Jerosalema ilay toerana izay misy fiadanana hiara-miditra amiko Jesosy ao ilay niara-nitolona tamintsika dia hoy Jesosy midira atao amin'ny fifalian'ny tomponao zany ny zava-dehibe ry havana rehefa niova fo isika ka nanao ny famelan-keloka ho vaindohan-draharaha andeha tompontsika anio ankehitriny izany fiovam-po zany iova taona vaovao sika rehefa afaka ray volana iova taona vaovao ny fanondrin'Andriamanitra dia ny ananatsika fiovana indray fanavaozana indray raha nisy fisarahana aoka hivitrana raha nisy fifandonana aoka hiavana hiditra taona vaovao atompontsika anio zany taona vaovao zany ry havana fa tsy hiditra ao amin'ilay toerana misy fitsarana isika tsy hiditra any amin'ny tany kanana isika raha tsy efa nivitrana izany fihavanana ny saraka izany ho tanteraka amintsika ny izany teny Jesosy izany midira ao amin'ny fifalian'ny tomponao ary ho anisany ho tafiditra ao ianao raha lavitra ilay olona raisony telefona fa zany no antony anaovan'Andriamanitra an'izy iny raha vavy eo mifona hafadiso zanako tsy mety ilay nataoko taminao vadiko tsy mety mifona mangataka famelana aminao raha tsy manana an'izany ianao misahirana fa tian'Andriamanitra hiara-miditra ao amin'ny kananany lanitra isika rehetra amen. Hiara-hitsanantsika hivavaka. Rainay ny an-danitra misotranao izay raha eo satria mbola nomenao an'ity sabata mahafinaritra ity sabata natokana andro firavoravoana ho anao sabata fafinaretana sy fitsarana ho aminao misaotra raha eo satria mbola nomenao koa zay tamin'ity marain'ity ny teninao nahafahanay sy nampafantatra anay ny zavatra tokony ataonay amin'izao andro izao tompo malalo tsy vita amin'ny herin'ny tenanay izany kanefa dia mangataka ny hery avy aminao mba hanampy anay mba ho tonga eo amin'ny fiovam-po tanteraka izahay mangataka aminao zay raha eo mba
hipetsika aminay tsirairay avy ireto ny hery mifanainao masina ka hamola volanay sy hampianatra anay isan'andro ho tonga eo amin'ny izany fiovana tanteraka izany. Dia aoka ny fitiavana avy aminao raha eo ho aminay tsirairay avy ka havitanay ny famelan-keloka raha misy eo aminay izany. Dia mehery izay raha eo ahafahanay manatanteraka izany. Koa misy mahatoky izay raha eo fa hiaraka aminay ianao mandritry ny fotoana izay verenanao eny amin'ny raolanitra. Dia mitahira eo ny semaine izay mbola atrehanay indray dia aoko ambany fitarianao izahay. Dia izany vavaka izany raha eo tonongo sangatahako amin'ny anaranao. Misaotra raha eo. Amen. raisonitsodrano andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina antsika samy ho tanteraka hiaro ny fanahitsika izy ny aitsika ny tenantsika ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izy ny antsoantsika ary izy ihany no anefa izany. Amen.